io kolokolo io mamboatry firenena kolokolo io aoka izay ny kolikoly io kolokolo io mampandroso ny tanàna io kolokolo io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromale tena edina amin'ny kolikoly voarara ny lakama voarara ny lalàna kolokolo io aoka izay ny kolikoly miarabanao nahatratra ny taona vaovao ny aoka izay ny kolikoly maro ireo zavatra ny famofao teto amin'ny firenena tamin'iny taona lasiny raha tsy ilaza afa-tsy ny fito volana ny aina tao anaty fiboana noho ny amin'ny ara-pahasalamana ny ady amin'ny kolikoly dia tsy nijanona anisan'ny nanamarika iny taona iny ny fametrahana ny fomba fiasa vaovao mampanao na le hoe mode opératoire ferfer ny vovonana iadiny lohany dia nitale général ny bianco andriamatola azy eriky dona andrenirina ny vahin'ny fandarana voalohany amin'izao taona vaovao zao mirabanao andriamatotale général natratra ny taona vaovao afaka mitondra fampatsahivana ireo nisongadina sy ireo bainga voavadiky ny bianco nandritry ny taona 24 ve ianao misaotra betsaka amin'ny fanomezam-pitenenana dia tona koa dia arabaina ny mpiaino rehetrarehetra ny malagasy tsy vaky volo tratry ny taona vaovao napetraka ao moa ny fanontaniana dia tsara ny manao jeritodika amin'ny taona izay voalasa teo napetraka araky ny efa fantatra ao ary efa fantatry ny mpiaino antsika rehetrarehetra ilay fomba fiasa mampanao na le hoe mode opératoire ferfer izy io moa zany dia nampandraisana anjara ary hampandraisana anjara sy andraikitra ny olom-pirenena izay resy lahatra fa ilaina ny miady amin'ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena mba isitrahany tsirairay avy ny izay mba mety tokony anjara masoandrona eo amin'ny fiainana ny zavatra natao dia maro voalaza ny paikady foana ny lalakizorana ny an'ny hoe fanabiazana fisoroana ary ny fampiarana ny lalàna izay fomba entina miady amin'ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena fantatritsika tsara ary voalazanao teo fa nisy le fihiboana ny fihiboana nefa tsy nanakana antsika tsy asa satria tao anatin'ny intaona iny no nametrahana ny fanitsiana aradrafitry ny birao maro teny diny amin'ny kolikoly ka nametrahana nylay fomba fiasa vaovao izay hoentina hampanjary an'izany ady zany io fanitsiana aradrafitra io dia mitohy hatramin'ity taona ity moa zany kanefa na izany naty zany dia nahitantsika fahombiazana satria ny mpisehatra rehetra izao dia resy lahatra fa ilaina ny ady amin'ny kolikoly voatselatsela tamin'ny faraparan'ny taona iny tsika no nanasony fifanaraha-piaramiasa amin'ireo zay resy lahatra zay mpitarika olona eny amin'ny fiarahamonina le antsony hoe leader d'opinion anisan'ny zany ny mpikambana ao amin'ny komity izay misahana amin'ny fampihavanam-pirenena zavatra goavana be zany tsy mbola nisy zany fifanaraha-piaramiasa zany satria no eritreretina fa tsika malagasy dia makato ray aman-dreny reo ray aman-dreny reo zany dia ivoy ny ady amin'ny kolikoly hiaraka amin'ny birao mahalo teny dina amin'ny kolikoly ary tafiditra tanteraka ao anatin'ilay fomba fiasa mampanao izany aoka izay ny kolikoly inona kosa indray ireo fanavozana anatin'ny birao fantatritsika tsara fa tao anatin'iny taona iny no nanatevena-ndaharana ny mpiaramiasa ary izany ezaka natao zany dia nahafahana nametraka an'ireo izay mpiasa vaovao zay resy lahatra amin'ny ady amin'ny kolikoly ary napetraka any amin'ny ratsamangaika manerana ny Madagasikara moa zany ary nisy ihany koa le antsona hoe redéploiement zany hoe nisy zay fanaparehana an'ireo olona ireo mba tsy hivangongo amina toerana anankiray ny traikefa izay norantovina nandritran'izay 10 sy 9 taona izay ny akoatran'izay tamin'ny heritaona nisy masivo anankiray izay napetraka tany amin'ny faritry Sava any Sambava ary efa nijerena ihany koa nitetika rehetra ametrahana sy anakekezana ny birao teny dina amin'ny kolikoly sy ny ady amin'ny kolikoly eny anivo ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona izay mitady an'izany dia nokatsahana ny hametrahana ny ratsamangaika any anosy any antonany aro mba hisahana ny faritra iny nojerena ihany koa ny any amin'ny faritra nalanjirofo ny fikasana dia nitoetra any marontsetra ary farany zay tena dinihana lalina amin'izao fotoana zao dia ny hanakekezana ny any amin'ny faritra tsy matsinanana na any mananjary zany na any manakara ary ny ao amin'ny lafin'ny fanadiadiana zay mahalinany maro ny tsikera misy ny lesiko azo arenina tsy azo atao oditsita kosa nefa niezaka zay natao na dia nisy aza ny fihiboana satria maromaro ny fanadiadiana zay natao ary nilazana tamin'izany fa mila fitonina ny birao mahalo teny adina amin'ny kolikoly maro no nitsikeran'izany fizahay eto dia milaza fa tsy mitanila ny fanaovana ny fanadiadiana ary tsy azo sototonony izahay moa nilaza an'izay hoe politisation des affaires judiciaires et judiciarisation des affaires politiques le bianco doit
rester au-dessus de la mêlée. Tsy hoe akory misy misitositony zahay ary ilazana fa hoe ny fanenjehana atao dia ho an'le mpitondra teo aloha na mpitondra amin'izao fotoana zao tsy mijery an'izany tompoko ny barao maletina mikolikoly fa rehefa vantana ozy izahay zay dia kary fa zao kosa mijery ny fomba rehetra sy ny paikady rehetra izahay ahafahana manatanteraka an'izany tsy isy tomika mifanaraka amin'ny lalàna ary mifanaraka amin'izay fenitra fanaovana ny asa fanadiadiana. Ny fahitan'ny olom-pirenena ny ady amin'ny kolikoly sy ny tondasa ary ny firariana ao amin'ny taom-baovao no entina aminao rahampitso amin'ny faran'ny herinandro kosa dia mbola iverina eto amin'ny fandarana ny tale général ny Bianco anamafy ireo viana ho an'ny taona vaovao. Aok'izay ny kolikoly fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokariny Bianco na ny Brao Maleotena iadina amin'ny kolikoly. Aok'izay ny kolikoly.